Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Faly mahitanao indray ny tenako androany a. Salama daholo ve tsika? Mahafinaritra. Zany ohatrany tsy dia en forme loatra fa tsy manakana ninina akory zany. Somary nilalao orana kely omaly dia narary ny farany. Tsy lalao orana moa zany fa leny. Fa tsy hanakana ninina fa ingene mba ho tafafantika ianao na ohatra ny afahafary fioko. Dia izara ny tenin'Andriamanitra isika. Tamin'ny herintaona, tamin'ny volana oktobra angamba iny raha tsy diso ahako a. Aloha kely ny nandehanantsika tamin'ilay 1, 2, 3 anniversaire iny dia nisy toroteny izay niresahako hoe tsy malala olona araka ny nofo intsony isika. Tsy haiko raha misy natadidy ilay izy fa niresaka an'izay tamin'izay dia vao vita mihitsy ilay toroteny dia hoy izay hoe vao vita anidina teto zany dia izay hoe mbola tsy vita izany resaka izany fa mbola mila tohizana. Mbola mila tohizana. Dia efa atao ihany ilay tohany fa ilay autorisation avy amin'ny tompo hoe roviana ilay izy no ataony tsy tonga mihitsy raha tsy izao. Herintaona ty aoriana. Fa dia zavatra hafa foana nomena hoe ity indray a. Dia androany zany ilay izy no atao na dia efa nanan-javatra hafa ihany ary taty anatiko ohatra tamin'ny herinandro. Fa rehefa miteny tompo dia rahantsika fa izy manana hevitra iverana. Dia tsy anaty toroteny ihany tompo manao an'izany fa amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy izy no manendry hoe eto amin'izay ty atao. Eto ty mbola tsy atao. Na dia efa mipetraka ao anatin'ny fotsika ao ary bagage ao fotsiny aloha ilay izy. Fa rehefa izy amin'izay no miteny hoe eo ilay izy ny atao dia misy dikan'izay iny. Tompo mahalala azy ary mety ho hitantsika an'iny ihany moa zany avy hoe izay ny vokatra ilay izy. Ka andeha hanohy an'izay resaka izay tsika androany a. Dia ngamba ilay verset niangana tamin'iny ihany no raisiko a. Sady mba asiako fampatsiahivana kely ilay izy mba ho tsaroantsika. Mety misy mbola tsy naheno ihany koa. Ny daholo resantsika. Ndao tsika indray teny eo amin'ny bokin'ny Korinthiana faharoa andiny Korinthiana faharoa toko 5 andiny 14. Korinthiana faharoa toko 5 andiny 14 ka hatramin'ny 19 no raisitsika voalohany aloha androany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy malala olona intsony araka ny nofo isika. Enina dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Amen. Ity teny ity no iangatsika androany. Dia raha tsy hivy kely nresahana tamin'ny taona lasa iny zany dia izao mifandehan'ilay izy hoe isika olombelona dia nanana fahotana noho ny amin'ny Adama sy Eva rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nilaza Andriamanitra hoe tsy azonareo hohanina ny voankazo eo ampovoan'ny sady ninanan'izy ireo ilay izy a. Nandika an'ilay tenin'Andriamanitra izy ireo tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'ilay ratsy no narahan'izy ireo. Dia nanjary lasa mety maty raha olombelona niala tato anatintsika ny fanan'Andriamanitra ary lasa misy fahotana ao anatintsika olombelona. Rehefa misy fahotana ao anatintsika olombelona dia iny no mahafaty atsika. Mahatonga atsika ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy tapitra hatreo nefa ny fa Andriamanitra dia ansaina foana ny hamonjy atsika. Nisy an'izay zavatra izay ary Andriamanitra mihitsy no nametraka any amin'ny fiainantsika hoe nisy ozina napetrany tamin'ny olombelona, tamin'ny vehivavy dia tamin'ny Adama. Nisy zavatra napetraka Andriamanitra takizay fa en même temps izay zavatra izay miaraka amin'izay Andriamanitra efa nisaintsaina tsy hoe amena punition dia izay tapitra vita anareo. Fa efa manana eritreritra efa nisaintsaina ny hamonjena antsika indray Andriamanitra tao anatin'izany rehetra izany. Ny olana nefa dia ao anatintsika mbola misy an'ilay voa an'ilay devoly
ilay voan'ny fahotana ka dia mila vonoana aloha ilay fiavitry ny nofo ilay fahotana ao anatintsika ka izay indrindra no antony nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy analan'izay fahotana ao anatintsika izay mba ho voafafy izay fahotana izay dia afaka ny adovan'ilay fiainana mandrakizay isika noho ny amin'ny asa vita an' Jesosy dia averiko hatrany tsy hoe tamin'i Jesosy tonga izay Andriamanitra vao nanam-pitiavana tamintsika fa efa hatrizay hatrizay efa tiantsika Andriamanitra efa hatrizay hatrizay izy no nanomana an'izany lalam-pamonjena zany dia efa hatramin'izay izy mikarakara zany rehetrarehetra zany ka dia na eo ary ny tenantsika izay mbola misy fotoana misy fahotana mbola misy fotoana misy tsy finoana fahotana zany aty hoariana ho antsika izay fanaray an' Jesosy amin'izay zany na dia eo ary zany misy tsy finoana zany dia matoky Jesosy matoky Andriamanitra fidèle Andriamanitra mamindra fo sy tiantsika ary tsy manala an'ilay famindrapo ao anatintsika fa mbola miazona satria tsy jereny arak'ilay isika teo aloha ilay tsika mpanota intsony isika amen tsy jereny arak'ilay misy voan'ny satana ao anatintsika ilay voan'ny fahotana izay manohatra an'Andriamanitra lava tsy jereny arak' iny fa arak'n'iny arak'ilay fanahy an' Jesosy efa tafapetraka ao anatintsika izay manana fanahy Kristy no zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra ny zanaka tsy maintsy mitoetra ao amin'ny tranondray aman-dreniny zanak'Andriamanitra isika rehefa manana fanahy Kristy ary ny fanahy no hijerevan'Andriamanitra antsika hoe zanako ity satria iny ny tombo-kase fa zanako izy satria misy ny fanahiko ao anatiny misy fanahy an' Jesosy izay manana fanahy an' Jesosy dia olona naray ny famonjena izay nataon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka dia tsy mijery antsika arak'izay defo antsika arak'izay fahotana arak'izay vitanao taloha androany tena te hilaza amin'izany hoe tsy mijery anao arak'izany intsony io Andriamanitra io fa mijery anao arak'ilay hoe zanako io manana ny fanahyn'Andriamanitra io manana ny fanahiko io za miazona azy za miazona n'ilay famonjeny tiako foana izy ary Jesosy mbola manamafy mifona ho antsika eo amin'ny tanana ankavanany ray ozy izy amin'ny fotoana rehetra mihitsy satria antsika mbola tsy tonga sainany amin'izay fahotana vitantsika akory Jesosy efa mamindra fo satria antsika mbola tsy manova ny toe-pontsika akory fa hoe rangahy za mbola sosotra za mbola zao Jesosy efa mamindra fo azanao ve ny abean'izany fitiavan'Andriamanitra atsika zany fa tsy hampatonga antsika ho very izay ilay fitiavany tsy tia no very isika rehetrarehetra dia manolotra ny aina izy manolotra n'izany rehetrarehetra zany tena mihetry mihitsy Jesosy isan'andro tsy teo amin'ny azo fijaliana iny izy mihetry fa hatramin'izao izy mbola mihetry manadio antsika dia tsy mijery antsika arak'izay olombelona mpanota izay intsony Andriamanitra sy Jesosy rehefa mitoy amin'izay ny fiainana dia ho antsika amin'izay izay naray an'izany fitiavan'i Jesosy zany tsy za ho rery nandray fitiavan'i Kristy aloha eto amen tsy za rery nandray koa ianao maniry afa nandray ianao raha misy mbola tsy nandray na mahita an'izao vidéo zao dia raisy ny fitiavan'i Jesosy aloha rehefa voarainao ny fitiavan'i Jesosy dia mitoy ny fiainantsika manana fiarahamonina isika miaraka tahak'izao dia ilay resaka tamin'izay hoe Jesosy tsy mijery antsika araka ny maha-olombelona mpanota antsika intsony dia isika koa tokony manao an'izay amin'ny rahalahy sy ny anabavintsika amen isika misy fahotana isika misy tsy fetezanao Andriamanitra tsy mijery antsika arak'izay fa hoe ilay manana ny fanahy izay koa no tokony nataontsika hoe rahalahiko ity anabaviko ity manana ny fanahy Kristy izay mihitsy nge ny antony mahatonga antsika manao partage mahatonga antsika miresadresaka ahenontsika ny fanahiny hoe tena maray izy tena fatan'ilay izy tena tsapan'ilay izy dia renao dia tena hoe tena ankonako tiako izy fa ankonako dia za hiaraka aminy dia za hanohana anazy dia mandeha ho azy raha ohatra hoe raha n'ilay toetsaintsika rehetrarehetra tany amin'izay nisy antsika avy ny ampiarahany eto tena tsisy fiarahamonina mandeha amin'izay laoniny eo raha tsisy fanahy Kristy ao anatintsika tsy mandeha amin'izay laoniny fiainantsika satria samy manana ny lohany samy manana ny fiheverany samy manana ny tiany atao fa tsy ihany fa fanahy iray ihany ny atao anatintsika fa tsy hoe fanahy samihafa satria ilay personnalité ilay olombelona ilay maha-olombelona antsika efa samihafa ilay fanahy natao ray ihany dia io no mitarika antsika amin'ny fitiavana io no mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra dia miray fijery amin'Andriamanitra tsika dia mavita amin'ity ny rahalahy sy ny anabavintsika dia afaka mitoy ny fiainantsika ao anatin'izay dia mora ny fiarahamonina
mora miferahana am Jesosy na inana inana zavatra miseho dia rahalahy keo dia za tia anazy dia za mamela ny elony ary fatako koa fa za koa mpanota za koa nge misy zavatra tsy haiko dia izy koa misy zavatra tsy haino comprendre an'le famindrapo omeny Jesosy ana ohatr'izay koa zao mamindra fo azy zao Jesosy misy fanahy Kristy atao anatiko afaka mandefitra aminazy afaka mamindra fo aminy ohatrany hoe sarotra be izy raha eritreretina fa ozy izy nilaza hoe zay rehetra nandray azy ozy izy dia nomena hery ho tonga azy zanak'Andriamanitra. Zany hoe maninona ny zanak'Andriamanitra dia mifankatia. Dia le fiarahantsika amin'ilay mifankatia efa nomena hery aloha isika ho tonga zanak'Andriamanitra. Le hery aloha ny efa nomena afahantsika mifamela, afahantsika mifankatia. Mila fantatrao zany fa misy hery afahanao mitia an'io rahalahy io any anatinao. Efa ao le izy eo fa ampiasaina fotsiny sisa le izy. Dia izay no resako antsika hoe tsy mijery olona arak'izay defo antsony isika fa manohy ny fiainantsika hoe arak'izay hijerevan'i Jesosy azy no hijerevantsika azy ihany koa. Hatrio ny zavatra nresahako tamin'izay rehefa mandeha ny fotoana dia hitantsika hoe misy zavatra tsy ampy kely ihany izy rehefa mandeha ny fotoana. Ary tena arak'izay lazaiko antsika izay hoe vao niala teto mihitsy dia tonga dia voaraiko le izy hoe ampy aloha iny tamin'iny. Fa rehefa mandeha ny fotoana misy zavatra mila ampiana amin'izay le izy mba tena ho parfait tsara le fiarahantsika. Misy zavatra mila tsy hoe tsy ampy le tariny fanahy tsy izay le izy fa tsika tsy tonga dia fanahy mandehandeha fa tsika mbola misy nofo. Dia iny nofo iny mbola ny sasany mety mahery any amin'ny fiainam-bavaka, ny sasany mety tsy mahery mihitsy, sasany mety mandalo olana, sasany mety misy ady ara-panahy andalova samy manana zavatra iainantsika. Dia ianao mety mahery be mazoto be ianao za tena mindra fo aminy izy mety tsy izay. Dia amin'izay tsika le confus hoe dia ahoana ary izany Jesosy? Inona ny atao? Za efa tsy te hijery anazy arak'izay maha-olombelona azy intsony fa izy eny mbola ohatr' azy zao dia ahoana ny ataoko? Inona zany ny anohizako an'ity fiainany ity? Ankohonan'ireo za mbola mila miaraka amin'izy ireo dia ahoana ihany zany zavatra zany? Ny tena marina le izy ndaontsika nao tahaka ny nataon'Andriamanitra, tahaka ny nataon'i Jesosy. Zay ny lalana, zay ny tohany. Zay ny tohan'le izy. Mijery an'le olona tahaka ny fijerin'Andriamanitra antsika. Zay no anaovantsika azy hoe manana fanahy Kristy izy rahalahiko izy. Ahoana amin'izay ny anohizana an'le fiainana rehefa avy eo. Andriamanitra dia milaza hoe i Jesosy dia milaza hoe na zao mamaky verset iray isika. Aloha ilay atao amin'ny Salamo aloha indray isika. Salamo fa 7:30. Misy tena milaza hoe Jehovah efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika aho ny toe-tro, na mandeha aho na mandry ary fantatro tsara ny alehako. Dia Jesosy ihany koa dia laza an'izao hoe ny ondriko ozy izy. Aloha vakiny aloha jereko dia vakitsika amin'izay tsy diso. Izao natoko 10 andiny 7:40. Izao ny mpiandry tsara ozy izy ary fantatry ny ahy sady fantany aho. Inona zavatra tiana tenena amin'ity resaka amin'ireto resaka fahafantarany reto? Ny tena marina ny zavatra tokony ataontsika dia ny mahafantatra misimisy an'io rahalahy sy anabavy io. Fantatsika izy eo amin'ny tontolo ara-panahy tsara be izay. Ary tena marina tsara be daholo tsika raha vao le ara-panahy ny jerena tena tsara. Fa izay hoe tsika tsy to dia hoe fanahy daholo dia fanahy mandehandeha dia vita. Fa samy manana amin'izay personnalité any. Samy manana amin'izay zavatra ny ainany, samy manana amin'izay zavatra passé an'izay nandalovany. Misy amintsika rehefa naray ny fitiavan'i Jesosy Kristy to dia niova tanteraka ny toetrany, ny mombamomba azy, ny personnalitéany. Tena hoe tonga dia olom-baovao tena navita izy ny ainan'ilay izy, tsy noho izy fa Jesosy nanao an'izay zavatra izay. Fa misy olona mbola misy zavatra mamatotra kely anazy ao. Tsy navita azy ilay fanahy, izay mihitsy ilay hoe mila mahafantatra ilay olontsika. Navita ilay fanahy fa Andriamanitra manana hevitra heverana hoe
le tato amin'ity parti ty tonga dia niova izy tamin'ity toetra ity mety hoe mpandainga lainga izy afaka le mandainga lainga fa izy mbola tsy samy sehoseho ohatra tsy samy resaka ohatra mbola nisy zatra nangeza anazy tao nataon'ray aman-dreny taloha za zay zavatra niaina ny tany aloha dia raha vao zao ny andraisantsika anazy hoe hoana koary zany efa manana Jesosy mbola mangingina ohatr' zao ihany tsy mety zany zay nanaovantsika an'ilay olona indraindray fa ndao fantaritsika fa inona zatra anazy azy inona ny fiainana inona ny zavatra andalovany manjary anery olona foana tsika isaky mihetsika hoe ianona ranga ohatr'izao foana dany ianao miova amin'izay be resaka ny tena tsara fa za tena misy fotoana manontany izy moa ny teny azy zany hoe zay tena le miresaka reny ny tena mahafinaritra reny ny tena hita tsara mihitsy hoe zanak'Andriamanitra fa tena olona falifaly lalandava fa veriko fa personnalité atsika io Andriamanitra nanao azy ary ilaina daholo ny karazany amintsika misy ao natao be resaka misy ao natao mangingina fa samy manana ny anitra ho azy ireo samy manana mapety azy samy manana ny ilaivan'Andriamanitra azy hoe eto mihitsy ity no ilaina olona ohatran'izao no ilaina eto olona ohatran'izao no ilaina eto fa tsika nandray no mamaritra n'le izy hoe tokony ohatran'izao dia lasa tsy haitsika le fiarahamonina fa tsika mila manana izay fijery zay araka io hoe fantatro ianao mahafantatra anay ao izy ianao mandinika zay nataon'Andriamanitra dia mifandinika tsika hoe ihany ohatran'izao za misy fotoana tena mandinika mihitsy an'ireo rahalasy anabavitsika ireo ataoko hoe zay tena tafandray matetetika anay moa zany ohatra hoe entre anay pasteur anazy ampidera dia tena samihafa fa tena hitanao mihitsy hoe ihany ohatran'izao ay ohatran'izay fijeriny ay ohatran'izao ny toetrany ay ohatran'izay zatra ny ainany taloha dia ay normal ka izy zany raha ohatr'izao fa tena mitena anao mitombo amin'ny fitiavana ianao mitombo ianao micomprendre hoe saika mahatonga ny ohatran'izao fa rehefa mijery fotsiny zao ny nataony za tsy aresaka amin'ny tsonga aloha ihany irianina le ohatran'izao le mitovitovy amiko reny le ohatraohatran'izao reny tsy zay le hoe velona ho an'ny asovakitsika ary maty ny olona rehetra mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana monjy azy tena dikan'ity voaloha velona ho an'i Jesosy fa fanzavatra napetraka Jesosy amintsika dia niny mba hifankatiavantsika fa aiza le hoe hifankatiavany ahoana le izy tsy hoe hiteny fotsiny tsika hoe tiako be mahafinaritra be tonga dia partagenay tonga dia tsara be tonga dia amin'le tena mampiakatra tena mampitombo finoana tena tsara be izay zavatra izay fa amin'ny fotoana anankiray tsika tsy tapitra treo amin'ny partage fa tena na fiarahamonina kely bata zavatra eto misy tsy manao fotsiny ary dia efa vonto ny orintsika hoe izy aloha tena rapa-nay fa le misy tena tsy azoko mihitsy dia iny tonga dia mibloke anao amin'ny fitiavana iny zavatra iny izy aloha tena mahay be izy baiboly izy aloha tena zao hoe lasa dinitsika ary zany zavatra any rehefa efa le hita amin'ny maso ny tena mamaika fa izy tsy manao an'izao izy ohatran'izao fa isika mila mianatra n'le izy hoe fa ahoana ary izy ny ohatran'izany da hoe mba resahana zay mantsy le tsy sahantsika koa nandray le miresaka amin'ny malagasy matetika miady ny dikan'izany raha vao miresaka iady zay fa tena tsy miady ny dikan'izany fa tena miresaka hoe miezaka ny mahafantatra miezaka ny tena hoe fa ohatrany ahoany ty olona ty za tena misy karazana toetran'olona tena tsy tiako tena tsy mety amiko zay na tonga na tsy dia mananamana zany mihitsy hatramin'izay namako tena hoe tsy mananamana mihitsy fa ny olona mandray anao hoe tena elahy mihitsy le sy miara-miako fa za tsy mandray an'izany mihitsy taloha tena elahy miara-miako dia okeo mety zany fa za tsy ho lato fa tany am-pianarana sy ohatr'izany tiako teneny fa za izay zany okey dia findra kilasy dia tsy namako tsony indray fa izay vaovao indray ny namako vaovao tsy tena hoe tsara zany zavatra fa izay aloha zany izay no nataoko taloha tsy dia tena mananamana loatra satria misy karazan'olona tsy dia tiako loatra ny zavatra taona fa tao anatin'izay nefa tena hitako hoe izay le fahadisoana ihany koa raha izay toe-po izay no entiko aty am-piangonana dia efa tsy haiko koa inona zany no ataoko aty fa satria dia efa ihany nohatr'izao dia ahoana ihany zany fa ny fandehan'ilay izy miezaka mahafantatra hoe ohatran'izao ka izy somary bebe zesty izay rehefa miresaka izy somary ny anazy foana ny resahany rehefa miresaka izy nanao zao taloha izy nanao zao taloha tsy resaka amin'olona ohatr'izany ohatra fa tena rehefa nanomboka ianao tena hoe misy hery atao anatiko ato ary misy fitiavana ary Andriamanitra Jesosy ny laza fa didy vaovao momeko anareo mba hifankatiavanareo dia zany teny aty foana aiza le hoe hifankatiavana amin'ny fotoana iny amin'le misy an'ireny hafahafa ireny mihitsy le izy fa
fa tsy amin'le mety be daholo zara dia tena tiako be mihitsy rangana satria mety be daholo zavatra rehetrarehetra tsy amin'iny le izy fa eo amin'ilay défaut mihitsy satria izao io Jesosy io lazantsika tiantsika Jesosy amen alleloia tiantsika Jesosy fa tsy hoe parfait be nge ianao tsy hoe satria izany tena mety be dia tia be anazy Jesosy tsy izay fa malgré na mbola eo ary nigo anao mbola eo fisehovanao zavatra mbola eo enao manindro olona miseho azo rehetrarehetra le toetra io izany fa tsy le tsy finoana indray nresana eto fa le maha-olombelona anao fa mbola tianao foana Jesosy zay ny zavatra ataony Jesosy amintsika le anao tsy azo tenenina tsy mety atoro za tsy tenenina zany za tsy atao an'izao zany dia misy manokatra amin'izay le za tsy hitanareo mantsy ny ainako taloha fa zany aina zavatra ohatr'izao dia izay mahatonga na ohatran'izao dia za tsy miova zany tena miteny antsika tsy miaina anaty fitiavana metimety antsika olona manafanany Kristy ve dia anao zany mba misy zany ka manafanany Jesosy izy fa misy zavatra idiny ao tsy te hiova izy ianao nge rehefa tsy te hiova tsy zatra miova zany aminao tsy miova eo ianao le taloha iny ihany aho ary mety le sasany efa vonoiny Jesosy le parti anatoetra antsika sy momba ny tena antsika efa nalevony Jesosy zany indray avoakanao mihitsy le izy za mbola ohatra ny te ohatr'izao tampoka indray nefa Jesosy manino maritra be izy mamindra fo amintsika foana fa androany tena io fonao io tena mila hovaina fa milohan'izay aloha tena fataro le hafa aloha hoe ohatry ny ahoana izy inona ny pasehany inona ny zavatra any zay nge anisany anaovantsika fiarahamonitsika io hoe mba ataontsika mba hiresadresaka ataontsika mba hifankafantatra lasa resaka devinette fotsiny le izy raha iny fijeriny iny mety tena tezitra ana tamin'le temiko tamindre mandeha ry ngambany izy dia izay mahatonga anazy ohatran'iny avy eo nefa tena tsy zany mihitsy nefa nytao an-tsaiko izy raha miresaka aminy ianao fa tena zavatra ny tranonay ny eritreretiko fa ianao fotsiny mifanandrify tamiko teo dia lasa tany ohatrany hoe zay le izy fa isika tena andao tena hifanatona andao tena ho tanterahantsika mihitsy zany hoe dito vaovao meko anareo mba hifankatiavanareo dia ahoana le mifankaty mila mifankafantatra mihoatra isika fa tsy tapitra treo amin'ny tontolo ara-panahy fotsiny hoe manana an Jesosy izy fantany tsara le fahasoavana fantany daholo le zao fa andaontsika tena hifankafantatra inona mahazo azy zay nge le tena fitiavany zay le tena izy rehefa hoe dinio ny tenanareo dia dinio koa ny tena dinio ny corps du Christ tsy amin'ny fandraisana ihany na hoe amin'ny zava-panahy ihany fa mba mijerytsika hoe mba manahoana ny fiainana ina zatra andalovany androany ataontsika hifampibatana zany nisy fotoana nresaka an'izay tsika voaingana hoe responsable zay zao dia afaka ho responsable namantsika isika miezaka mahafantatra za hoa tena nandalo aza zavatra na tatao am-piangonana ary fa tena arak'izay moa efa resanay zoma hoe ny akamaroany zavatra torianay tsy torianay raha tsy niainanay aloha le izy mba azahoana tsara confirmation hoe natao ty dia nety fa tsy teoria fotsiny hoe mety ho zao eo antsika mila manao an'izao fa avy eo hoe tsy nety ndraika fa tena efa natao le izy dia tena hita hoe nareo mahitana hoe miaraka miresaka amintsika sotra fa za tsy tia an'izany mihitsy taloha za tonga dia zay samy miala baibay daholo mahafinaritra ary misy amintsika mety nitovy taminay video amin'ny pasteur tovy nijerena tsy ankonana ny naleta aty fa hijery toriteny zay tena ohatran'izany mihitsy dia gaga be misy kalain zany te io le olitanay amin'ny video mitory nijerenay dia samy miala zany samy mody tsisy resadresaka zany fa toriteny nale aty dia raha te hijanao anatin'izany confort nety taminay izany izahay marina voavonjy izahay fa tsy le olona araky ny fon'Andriamanitra te tiantsika mifankaty mifampiakina mifanoro ary tena nandeha ho azy amin'izay le izy rehefa avy eo hoe za Jesosy ianao sitraponao ianao rehefa misy volonté miasa le hery hoe ay ohatr'izao le izy mahafinaritra aloha hoe miainga amin'izay foana le izy nyresaka niny raha nabavintsika hoe nafinaritra mipartage tany manam-bato tamin'ny ala ady dia tsapako be le zavatra tsapany satria ohatry nino mihitsy ihany koa nitsapako tamin'izay le nandeha tany Marivoay hoe tena gaga be mihitsy aho zava-panahy foana nyresana dia tena matakatra zavatra be reto le satria tsy mba nahita an'izany mantsy taloha fa ohatrany hoe resaka tsy dia tena makaiza ny zavatra resana indraindray tamin'olona hafa fa tena gaga dia tena faly ianao hoe tena zao fa tany koa no nahitako hoe ianona teo jory vavolombelona zavatra ohatr'izao nefa jereny zavatra taony vahoana zany zavatra izany izy to tsy manao an'le olona rehetra manao zany izy to vahoana zany
efa tsara be mihitsy ny zatra natorony teo zara tena nandray lesona mihitsy fa mbola nikitika keliny saina fotsiny aloha izy tamin'izay fa rehefa mandeha amin'ny fotoana dia tena makasika an'izay tompo hoe mbola misy toy an'le izy tsy tapitra eo amin'ny hoe manana amin'ny fanahy Kristy tapitra ny zavatra rehetra tsy tapitra atreo fa mila manolo tena amin'izay tsika anao ny sitrapon'Andriamanitra reo ankonantsika ireo no pratikevy atsika an'ilay fitiavana ilay nomen'Andriamanitra ao anatsika dia aseho atsika izy maika be tsika hitoro filazantsara ny ivelany fa eto misy ankonantsika ary sitrak'Andriamanitra ny mahatonga atsika mifampikarakara io amen sitrak'Andriamanitra zany ndao fantaritsika io rahalahy ndao fantarina misy kokoa izay ohatry ny ahoana izy dia ho fantatrao hoe izao zany le izy ary zao no fandehany rehefa manomboka fantatrao izy dia azontsika ataonao mifampiresaka rehefa tsy fantatrao mantsy izy dia tonga dia izao fotsiny natao dia dia izao fotsiny atao azy zany zay ny sahaza azy ataontsika mifampiresaka vetra zany ny ainanao taloha raha nandalo an'lizy koa ianao dia mijorovo ny ainany zany fa zany roso taon' Jesosy ataontsika anao an'izao za hitondram-bavaka anao za ohatran'izao rehefa hiteny olona isika ampitiavana amin'ny fietrena tanteraka fa tsy hoe mahazo miteny zany ataoko mahazo amin'izay aizy anina teo avia ty tsy izay le izy tsy izay le toeponao mila amboarinao Jesosy tena ohatran'ny izay le izy fa zay ny azahoantsika an'izy hoe ampitiavana tanteraka za koa tsy manameloka anao fa nananatra izy avy eo fa tsy tapitra atreo ndana ozy izy amin'izao sisa zao aza manota intsony ray mantsika rehefa misy olona manotsy fetezana dia mora kely le miteny hoe zay sitrapon'Andriamanitra koa ngambany na tonga natratra n'iny vavany iny dia zay zany fa zao le izy isika mila mianatra hoe natao tratra n'iny teny marary iny angambany fa le olona koa mila miova mila mianatra tsika ny anankiroa tonta mila mianatra fa tsy ny ray foana tsara be le hoe mety mila natao tratra n'iny mihitsy nahitako hoe zaka mbola manana fo ratsy tsara be zany fa tsy midika zany hoe mahazo anao zay tiany atao zany olona zay vava latsaka eo dia mety daholo zany ty rehetrarehetra tsy zay le izy mila mianatra tsika fa mila miova koa ny anankiray aizany ahafahany zany miova mila manana toe-polo tsika hoe za koa Jesosy tsy mahay za koa Jesosy mpanota za koa tsy mendrika dia hiteny anazy izy zavatra tsapako paraport ny zavatra ataony dia ianao koa mila mahay mandray dao tsika ho lehibe ny ankizy kely nge tsy azo tenenina nareo hoe tsy mahita zany dao tsika mba ho lehibe amin'izay hoe misy olona miteny ampitiavana eo hoe ohatran'izao ny zavatra hitako nataonao dia aza tonga ianao dia rangitra be fa tena dinio mihitsy aloha hoe zany ve nanao zany ve za aloha tsy mahatsiaro hoe nanana saina ratsy amin'izany fa zafady ohatra raha zay ninona na inona na hoe tena nataoko mihitsy aloha satria ianao ohatran'izao dao tsika ifamela ao anatin'izany zavatra any dao tsika ifanatona dao tsika hiresaka tsy vita ho azy io fiarahamony io raha vao tsy mifanatona ianao mandeha ny fotoana efa be dehibe zatra mifantatsika eo amin'ny tontolo ara-panahy indraindray misy zavatra vototra eo amin'ny maha olombelona atsika indraindray dia miteny fotsitsika sitrano a Jesosy sitrano fa zao no nataony dia tsy azontsika tsony le izy indraindray avy eo rehefa mandeha foana zany zany hiaritra nyity foana ve zany sa tokony anao an'izao Jesosy sa tokony anao ina fa zao rehefa misy olona ny anaty iny fanaoko ny anaty izao mifanaoko dia zaraiko aminao le izy rehefa misy olona hitako ohatran'ny hoe somary misy tension hafahafa zany ao entre-nay sy izy dia manomboka manatona anazy aho lasa namany fa contraire zay mantsy mahazatra tsika olombelona vao mainka etaketahana le olona hoe alao ino hoany alao vajaza miarakaraka amin'iny zany alao izy hoany fa za tena miteny atsika mba tsy ho velona ho any tena izy zany tsy ho velona ho any tena zany ny tenantsika zay tiantsika ihany toe-pontsika zay toe-poka ihany za tsy miova zany za tsy hovaina zany ty zavatra ty tsy ho an'ny fiarahamonitsika ihany fa na ao antara-pivady ary ianao sy ny vadinao dao tsika tena hifampitondra an'izany rehetrarehetra zany hoe dao hifanatiny dao hifanamboatra dao hieno tsara hoe zany mahazo an'ity olona tika ve ny dadany sy mama ny tena nanao anazy zavatra ohatr'izao normalina izy raha tsy dia sahasaha loatra kay amin'ilay zavatra ohatr'izao inona ny azoko hanampiana azy tsisy contre n'le teny tamin'ny lahy teneko ty fa hanazavaka antsika Jesosy sao dia misy confus be mantsy ny amintsika hoe tsisy introverti zany ao amin'ny tompo rehefa hitory teny tahaka izao sy hanao aso amin'ny tompo tena mara zany zavatra zany za mantsy vavolombelona zavatra izay tena ratsy Jesosy za tsy mijoro ety aloha zany fa tena nony amin'ny Jesosy
dia tena andeha farany amiko manokana ny anazy zatra tsisy mahita le any ambadimbadika ireny ihany zatra taoko izay tena tiako be mihitsy ireny zavatra ireny fa saika izao noho ny amin'ny Jesosy tsisy an'izany miafikafon'izany fa kosa nanareo ary mety mahita an'izany hoe izy miresaka tena miresaka izy mitoroteny fa rehefa avy eo amin'izay ohatrany tsy dia miresaka izany izy ohatrany zay le natiora raha za manokana nyresako zay le natiora fa zao le izy zany teny antsika teo hoe misy ilaivana azy daholo le izy satria manam-point fort ny daholo ireo na le bebe resaka na le mangingina bebe resaka matetika ono za mantsy tsy eo amin'le izy dia tsy fantako bebe resaka matetika ony indraindray misy teny tsy voaeritreritra ny voaresany voateniny dia zay vao manao zafady isaka misy ka izao ihany le mangingina indray mandinika be foana zay vao miteny dia matetika to dia précis be foana zatra teniny fa tsy dia tia fiarahamonina loatra fotsiny ko miavina be tsy azo atao nininina mihitsy zay zao tsika dia efa mahafantatra le karazan'olona roa dia efa afaky ny afantatry ianao ianina zany ohatrao fa tsika ho lasa mifanera le olona mangingina ndray koa nge manao an'izao indraindray ianina koa miteny foana dia le avanjona tsy miteny mihitsy dia samy misitina izy marina tsisy marina le izy fa samy ilaina daholo ireo olona roa ireo fa tsy voatery hifanova zany tsika tsy maintsy miova rangaha tsy maintsy ohatran'izao tsy voatery zay le izy raha nao asan'ny tompo ianao aloha tsy maintsy hiasy io vavanao io tsy maintsy fa eo amin'le fiarahamonina ataontsika hifankafantatra misy kokoa amin'ny fiainantsika afahantsika miroso afahantsika tena maheno hoe zay le tian'Andriamanitra atao tsika milaza foana hoe za tianao Jesosy le hirantsika tompo tiako anao raha eo lazainay fa tianay ianao fa raha tiay ianao izy matsy any Petera dia anao izy fa ano ary ny ondriko ahoana le mamahana ny ondry tondra amin'ny mavesatra zany mikarakara zany miezaka manampy amin'ny rehetrarehetra zany fa tsy hoe amin'izay metimety any tsy tiako indray ianao Jesosy zany asasay indray zany no teny antsika ve fa tiantsika Jesosy no zavatra izay nomeny antsika ary ny sitrapon'Andriamanitra antsika ny andehanantsika amin'ny tena ao anatin'ny fony olona marobe mana fanahy Kristy mana témoiny azy tsara fakatỳ amin'ny zavatra ao amin'ny ara-panahy fa eo amin'ny hita maso ihany koa tsy malala olona ao amin'ny nofo isika ina dikan'izay le tena niota no tsy fantaritsika fa tao amin'le côté anankiray mbola nofontsika mbola vatantsika mbola misy amintsika ny afahantsika afaka miroso dia fantarinao ihany izy ohatra ny ahoana izy zany hoe tsy jery anazy en tant que hoe amin'ny lafiny hoe mpanota be mpangalatra ity mpanao an'izao za tsy hanaraka azy tsy tahaka izay le izy fa mijery anazy hoe izao no nataony andeha hanampy anazy Jesosy manampy anahy foana aza dinao zavatra ataon'i Jesosy mamindra fo foana izy kosa Jesosy ve dia fa averiko le teny teo zay rehetra nandray azy dia nomena hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra mavita ny zavatra rehetra manana hery efa ao anatiny le izy Andriamanitra ho tsy amin'ny zavatra tsy haintsika zany na tsy vitantsika zany tsy hanao an'izany izy fa matoa ianao tenenina didy vaovao mba hifankatiavanareo marina mety sarotsarotra le izy fa efa nomeny ny équipement nomeny fanahy isika nomeny fitiavana isika mipetraka ao anatintsika ao fa mila pitsika fotsiny le izy avy eo mila mahafantatra ny hafa ihany koa tsika fantatra ianareo izy Jesosy fantany tsara ngentsika fantany tsara ianao le nandainga iny ianao le nangalatra iny ianao le manaonao foana iny na ny anaty saina fotsiny ary fantany tsara zany rehetrarehetra zany fa mbola tiany ianao mbola eo izy mandraky tiany androany vonina ny amin'izany ve tsika afaka mifanatona ve tsika rehefa misy le fanatona nge afahantsika mandama nge efa endrika ny fitiavana zay fa le fitsokana mampisampatsampana antsika nefa tsika tokony atao ho iray mba ho ray fijery amin'i Jesosy ihany koa tokony atao ho iray isika fa mampisampatsampana raha vao mijery fotsiny hoe za tsy tia an'le ohatran'izao mahita mihitsy tsara toerana miteny an'izany zavatra zany satria araka izay ny teneko hoe za tiana ohatr'izay isan'le olona moa zany satria misy olona ohatr'izay koa moa eto tsy dia tia fiarahamonina amin'olona zany loatra taloha fa efa niova ilay izy noho ny amin'i Jesosy rehefa nanomboka napetraka amin'izay le volonté za Jesosy hiaraka aminao za Jesosy hanompo anao aiza le manompo anao tsy eto le mitory teny le manompo anao fa fano ary ny ondriko
ifanohany isika, ifanampy isika, aiza mavisatra, aiza ny olana, aiza marary. Hoentiko ny anao, hoentiko zay zavatra any aminao azy, za hitondra an'izany tsy manino zany. Hoentiko ao am' Jesosy zany rehetra, za hivavaka ao anao. Inona le problème? Ataontsika ifanatona, nandratra ana le tenina ohatran'izao. Fa ny resako an'izany andamina, fa tsy hoe ndao hiady. Fa hidininako hoe ohatrany tsy tiako le zavatra ohatran'izao. Sa za ve no olona marefo be ve za? Sa za ve ny ohatran'izao? Hitanao rehefa misy intention ohatr'izany tsika hoe tena te andamina, dia miasa ny tompo. Fa rehefa te anakorotana ianao dia tsy miaraka aminao tompo izy alefaso ary. Mandeha amin'ny herin'ny tenanao mantsy ianao. Satria Andriamanitra amin'izy le hoe te andamina, fitiavany ny zavatra iny Andriamanitra dia fitiavany miaraka amintsika amin'ny fitiavany iny izy. Fa raha te handeha amin'ny herin'ny tenanao ianao dia izy hoe ndanary aloha dia mijery azy any. Ndanary aloha, ataovy. Fa mandehana foana ianao amin'ny fahamarinana, amboary. Mety misy amintsika manana olana amin'ny hafa eto ohatra tsy fantatra. Tsy fantatra ny fiainanareo sao dia hoe izaho zany tena tonga tankely resako tamin'ny any. Tsy fantako zany tsy malala ninina fa alamino, dao ifanantona, dao iresaka. Mbola lavitra ny lalana. Ty taona ity no tapotra fa misy taona vaovao avy ao. Mbola ho lavalava indray le izy. Dia ao nisy olona hafa vaovao avy indray ao dia hitentsika le vaovao reto ohatrany tsy mahay an'le ohatran'izao le vaovao reto andraikitra anao zany miresaka aminazy. Le fataloha retsy le zareo milaza hoe tany Besarety reo ohatra ny ohatran'izao ry zareo reo satria ohatra nisy mouvement hafa no ny efa teto Antsahamanitra. Ndao ifanantona ndao iresaka, ndao ifanohana ao anatin'izany. Na zay vaovao na zay taloha na tsika teo antenantenany. Ndao ifanantona, ndao ifanohana. Izao tsika manao fanatitra dia hoe ianao investissement zay tady sakaiza. Tsy tadiavina fotsiny ilay sakaiza fa karakaraina izy rehefa feo. Karakaraina izy rehefa feo. Vonina ve ianao hitondra an'izany rehetrarehetra. Tsika ngeda indray mitady moment be hoe roviana indray misy ohatran'ilay any Antsirabe iny tsy haitsika izay iseo amin'ny herintaona mety tsika an'izany intsony indray aloha fa tsy possible intsony. Ohatra. Tiana zany mba asa ataontsika eo amin'ny tompo. Izay aloha mba manana fotoana hitoriana ihany angamba ny eto na toeran-kafa fa le hafa zany ahoana. Fa fikarakaranao an'ireo. Ndao mba hieno an'izy ireo. Inona ny zavatra misy? Inona ny olana? Ndao rangaha alamina zany ndao tsika ifamela heloka, ndao tsika ifamindra fo. Fa le tsy mifanatona ty tena mely izy mety toetrako fa zaraiko amintsika. Toetrako ilay izy fa za tena tian'io miatrika resaka io. Tsiko fa za tena tian'io na tena olana be takininina dia za toa ndao ary eo. Ndao eo. Zay koa ohatra nefa nizarina an'izany taloha. Tsy afaka mitsoaka mihitsy fa tonga dia tratrany mamana hoe avia ty. Dia miresaka. Dia ohatra lasa mifindra taty amin'ala izy fa tsy nahita olana mihitsy tamin'ilay izy avy eo taty aoriana rehefa manao an'izany zavatra izany. Tena hitako hoe tena manampy ilay izy dia misy olona tsy ohatran'izay dia hitanao hoe misy olana ilay olona tsy ohatran'izay fa tonga dia any fotsiny izany tsy fantatra hoe ahoana dia sa mety ihany tsika avy eo dia tsy fantatra intsony ilay izy dia lasa ihany ery foana izy izany nipetraka dia izay tsy hiaraka amin'iry ihany. Tsy mety zany. Tsy sitrapony, tsy hoe tsy tiako pasteur Tsioro zany fa tsy sitrak'Andriamanitra zany. Tsy mitoetra eo amin'izay niantson'Andriamanitra tsika isika raha vao izay. Tsy olona natao hitokatokana fa olona ho iray. Vatana iray hozy izy isika. Samy manana ny fahameza-pahasoavana, samy manana zavatra niantsona azy, miara-miasa. Tsy afaka ny ara-iasa ireo raha miady ny tanana sy ny maso ohatra. Tena mangididy ny maso aloha na izany ary. Dia tena tsisy aloha angididy eo izy ilay tanana. Aloha angididy eo fa io koa ohatra ny tsy mijery antsika mihitsy fa zavatra hafa nijerena. Tsy afaka ny hanao an'izany isika. Averiko foana ndao tsika hikarakara ny hafa, ndao tsika hifanampy, ndao tsika hizara fitiavana aza mitady zavatra sarotra be natsoina ho inona ry a Jesosy. Inona ary ny antom-pisiko andeha ho aiza ary aty. Tsy ahitantsika an'ireny Tsika tsy manolo tena amin'ilay efa misy aloha. Ny efa misy dia ireo ny ankohonanao. Mbola misy fotoana kely tsika dia tohizako kely. Hitanao rehefa nilaza Andriamanitra hoe rehefa nilaza ilay tantara hoe nomena talenta iray ilay anankiray farany. Dia nanina moa? Dia tezitra izy hoe ny anahy ve iray fotsiny nomena anahy dia avelako any izany ty alevoko any ty ianao Andriamanitra hafahafa be ianao miangatra ianao ny anahy iray fotsiny ny sasany maro be. Za tsy hampiasa an'ilay izy.
ina tena nata zay ohatrany antsika zany ohatrany hoe zay nge tsy omeny tompo famezam-pahasoavana hitory-tena zay nge tsy omeny tompo an'izao zay mahatonga nay tsy manao ninina tsy zay le izy fa ararotiny opportunité zay misy ao aminao afaka mivavaka ny akaikinao ianao tena antany ina zavatra dalovanao fa za tena hivavaka ao anao tsy tapitra eto am-piangonana fa hoentiko hatrany an-trano mihitsy zany zavatra fasika fa antaniko indray hoe izy dia ahoana nanahoana le izy lamina tsara fantatro amin'izay ny toetrany an'iny ohatrohatran'izao zay mihitsy izy fa tena tiako amin'izy ohatran'iny satria ianao tiany Jesosy amin'le toetra tsy le anao mpanota fa le anao le personnalité le mangingina tiany Jesosy arak'iny ianao le anao bebe resaka arak'iny mihitsy nitiavan'i Jesosy iny mihitsy nitiavako azy ozy izy Jesosy izy le ohatran'ino mihitsy dia tena tiako izy ohatran'iny fa tsika hoe any anaty ohatran'iny tiako fa zay ohatrandrianina ihany zay le tsy mety fa dao tsika ity any namantsika tahaka nitiavan'i Jesosy azy tena le ohatr'izao mihitsy nitiavako anao le izy le ohatrany ndraindray izy tsy miteny rehefa miteny izy dia tena ohatran'izao ndraindray izy be resaka be tena leo mihitsy loha fa tena za tena tiako be mihitsy zay zavatra na ny fiainam-bavaka ireny olona ireny ge tsy mitovy le tsy dia be resaka ireny miteny kely izy dia avy izy to dia mivavaka ho an'ny hafa foana fa tsy hitan'izay tenenina momba ny tenany fa le be resaka ireny za Jesosy ohatran'izao za mbola manao an'izao za Jesosy zao za zao za Jesosy dia na ohatr'izay fotsiny ary dia ozy Jesosy zany le ray ianao ty tsy miresaka amiko mihitsy fa mivavaka ho an'ny hafa foana tsy tiako zany tia miresaka tsara amiko ty ny tena tiako fa tena tiany arak'izay maha-izy atsika isika izy raha teo ny nanao an'izany moko atro mbola tsy nitorotoroana tao akipitsika dia efa fantany ary izy mihitsy ny nanao an'izy hoe ihany nataoko ohatr'izao fa ilaiko arak'io izy dia verenako amin'izay le taleta teo dia nalevany le taleta le endriky le taleta eto tsy voatery foana hoe taleta zavatra nanana fa opportunité situation misy opportunité ianao eto manana ankonana mety mandalo angizy ao fotoana izao hoe any orintsika aveo vao ilaza hoe tamyreny moa nisy ankonana zao tsisy tsony ty tsy hitatsony zay atao trano ato satria izao le hoe nesorina le izy tsy voatery foana hoe nisy zavatra haiko be dia tsy haiko tsony le izy fa mety misy toerana nisy anao taloha dia tsisy anao tsony ankehitriny niala le izy satria nino zay tsisy n'izay mihaino toriteny fotsiny atao tsy zavatra azo nahay atao mihitsy ao misy ao ka misy ao misy olona be dia be reo azonao resahana mba tsy hoe sorina aminao ne zany famezam-pahasoavana zany opportunité zany hoe sorina rehefa tsy ampiasainao dia soriko omeko an'ny hafa indray misy hafa indray apetrako eto dia izy indray ny faly be hoe tena faly manana ny reto olona reto dia nisy tsy nrarahany reto zany teo zany tena akafiany reto olona reto ina moa araroty izay fotoana rehetra araroty ny toerana izay misy anao dao tsika hifanompo dao tsika hifankaty sitraka Andriamanitra tanteraka mihitsy zany zay ny andrasany amintsika rehetrarehetra za tena amin'izay fa tsy hitorin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana daholo antsika rehetrarehetra tsy izany daholo tsy izany fa le olona mitory an'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana misy mila mitondram-bavaka misy olona mila miresaka aminazy fa mety misy zatra manavesatra an'iny ao ka raha hitory teny hitory filazantsara daholo izy rehetrarehetra dia mavesatra daholo izy rehetrarehetra amin'io mitory filazantsara fa mila misy olona miresaka izy mila misy olona micomprendre izy averiko hatrany anaty fiainana tokantrano koa zany zavatra zany fa tsy hoe amin'ny ato am-piangonana hafa le ao an-trano hafandray iny tsy izay le izy ao ary ny tena ao antraino fa ao mafimafy indraindray mantsy rehefa mavitany eo anao vitanao le ty ivelany asitsika ve le afatra ozy izy hoe mba tsy ho velona ho an-tena dao tsika tsy ho velona ho an-tena tsika intsony fa ho velona ho an'izy ho an'i Jesosy nangatahany Jesosy nefa raha te ho velona raha ho velona ho anahy ianareo raha tia anahy ianareo dia fahany ny ondrika dao tsika hifampitondra mavesatra dao tsika hifanatona dao tsika hiresaka dao tsy hijery anazy amin'ny mampanota azy fa dao hijery anazy hoe io ny hererany inona ny azoko hanampiana azy zaho koa manana ny anatsy mety tsy zany avita ny naovanahako fa mety le olona ihany tena le teny mihitsy indray ny nanaovanah ary tsy nampoziko zany afahantsika miroso fa misy zatra mila hitsana be dehibe ao anatintsika ao ianao ve tsy mahita an'izany dia misy zatra indraindray tsy mety mihitsana fa olona manitsana an'io reo ankonanao reo amen amen dao tsika hitsangana dia dao tsika hivavaka dao tsika hiresaka amin'ny tompo hoe za Jesosy tianao sitraka ao ako raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora
eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto